dia tononona amintsika mianakavy hatrany hatranyindray ny fitahin'andriamanitra ny fahatsarandrehitra amin'i Kristy Jesosy ary ny fampiraisana mandrakariva amin'ny fanemasina fifalianao andray no miaraka aminao anatin'ity hafatra ity pasteur Tojo Rany Avakomanana ivavaka avy hatrany tsika dia androsa avy hatrany anatin'ny hafatra foy izay inona androany fa ampanakaiky anao amin'Andriamanitra mihoatra ary atsapahanao izany tena fiainana be dia be ao amin'i Kristy izany ivavaka tsika raha tsara indrindro vavaka aminahaka Jesosy tompo mba hitondra fahasoavana amerina maro eo anatrenao indray zao afatra zao tsy ny alavan'le afatra na ny afohany fa ny afonjany androany ny konty dia hitondra famonjem-panahy amerina anay ny fibebahana eo anatren'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raha nanaraka ianao ny fandarantsika farany dia ny hoe fiainana be dia be ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Iza moa io tenin'Andriamanitra io? Raha jerena ny Jaona toko voalohany andininy voalohany dia ony ambaran'ny baiboly dia mba vakitsika vetivety Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy nahariana zao zavatra rehetra zao ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra zao na dia iray aza. Raha zoina ny voambaran'ny baiboly Jesosy Kristy tompo io tenin'Andriamanitra io ao aminy no ahitantsika ilay fiainana mandrakizay fiainana be dia be. Maro manko ny olona miteny hoe zay tao miezaka mamaky baiboly kanefa ohatran'ny maly ihany tsy miova ohatran'ny teo ihany ny teo anisan'ny fitsipikaram-panahy na ataoko hoe dingana ara-panahy ray tokony hirosotsika ry havako raha tena tiatsika ho tafatoetra ao anatintsika ilay tenin'Andriamanitra na Kristy dia ny fibebahana izany. Iresaka aminao foia zany ny amina atao hoe fibebahana. Filazantsara amin'ny Mateo toko 7 andininy voalohany sy faharoa vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia anseho Jaona mpanao batisa nitory tany amin'ny tany Jodiana hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tory teny voalohany nataon'ny Jaona mpanao batisa teny hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha mbola tsy mibebaka zany ny olona dia tsy afaka ny tena hisitraka ny Kristy ao anatiny, tsy afaka ny tena hisitraka ilay fiainana be dia be miaraka amin'Andriamanitra satria tsy mitombona tokoa ry havana raha ilay fiainana taloha zany dia ampiarahana amin'ny Kristy dia afangaroaro natao mixage. Kristy na ilay tenin'Andriamanitra dia tsy afaka afangaroaro amin'ilay fiainana mbola nisota, ilay fiainana misy fahalovana. Zany mahatonga ny olona maro hoe tsy bebaka izy fa tonga dia hamaky tenin'Andriamanitra izy lasa fombafomba mpivavahana ilay izy satria na dia Jesosy ihany koa aza ry havana nanomboka tamin'ny toriteniny dia ho vakitsika hoe inona ny karazana toriteny notorian'i Jesosy voalohany. Zasy ianao ve ho salama so ambinina? Tsy mbola zay, tsara le salama, tsara le ambinina fa ho ny tenin'Andriamanitra aloha. Jaona Mateo ihany toko 4:7-7. Ary tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ozy ny fanjakan'ny lanitra. Mitovy mihitsy ny fanombohan'ny Jaona mpanao batisa ny toriteniny sy ny nanombohan'i Jesosy ny toriteniny. Fifanojon-javatra ve? Tsia, tena principe biblika na fitsipikaram-panahy. Raha te hisitraka ilay tena fiainana miaraka amin'Andriamanitra ianao, raha tena tia hanana antoka amin'ny mandrakizay ianao ka tena te hita ilay fiainana be dia be sy fiovana, fibebahana dia fitsipikaram-panahy, lalana tokony hodiavana. Ny fibebahana dia tsotra, tsy karazam-bavaka fotsiny fa fanapaha-kevitra entitra raisitsika hoe aoka izay ilay fiainana taloha makalolo ihany zavatra nataoko taloha ary manenina mafy tamin'ny fiteny fisainana zavatra nataoko taloha fa mila ny Kristy ilay teny velona, ilay Andriamanitra tonga nofo, ilay efa maty teo Kalvario hitanao zany ny fibebahana zany raha tsoroko mialohan'ny ambaranana sady dia fampisarahana ny fiainana taloha sy ny fiainana vaovao. Ny fibebahana zany dia fampisarahana ny tontolon'ny aizina sy ny tontolon'ny fahazavana. Zay no tonga ny apôstôly Jaona mpanao batisa moa zany ny teny mibebahy ianareo izy. Dia Jesosy koa rehefa nanomboka ny toriteny dia mbola namerina hoe mibebahy ka noho izany zany na dia toa hoe ohatra nefa manatrika fotoam-bavaka ianao mety mbola tsy mpandeha am-piangonana ianao androany tsisy amintsika mbola tara raha androso amin'ny fibebahana satria nareo fiangonana anankifito any Ezia aza any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany mbola inefatra ny tompo no namerimberina tamin'ireo fiangonana samy hafa ireo hoe mibebahy. Zany hoe na dia mieritreritra tsika fa efa mpanompon'Andriamanitra, efa mpitondra fivavahana fa matsapa ianao fa mbola tsy tena mibebaka, mbola misy fiainana ratsy, mbola misy fahotana fitirinao, tsy mbola taritsika. Sofa tonga aminao zao afatrao andeha hibebaka, andeha hitodika amin'ny Kristy tanteraka dia andeha omena lamosina tanteraka ilay lalana tsy nety taloha. Zay fa ho hitanao tena iaina amin'ilay fiainana be dia be miaraka amin'Andriamanitra ianao. Dia tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra raha eo
misaotra ny amin'ny hafatra avy amin'ny teninao. Isorako anao ny amindreo teny efa nomenao teo mpiandohana hatramin'izay fa akasitrahako anao satria androany mino fa hitodika aminao ny tsirary avy anenina amin'ny zavatra tsy nentina tao. Eny tompo tena hoe ataovy makalolo ianay ireo fiainanay taloha. Aza vela mihitsy zay aniry kory iverina amin'izany na ray sekondary fa ampio izay ahita fifalinany amin'izao fiainam-bavao fiainam-pamasinana ao amin'ny Kristy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zava-dehibe indrindra ry havana ny fibebahana noho izany. Izay indray no amaranako ny hafatra foy niarahako taminao teto amin'izao plateforme amin'ny MCTV izao. Pasteur Tojoka ny avavimanana niaraka taminao. Tahin'Andriamanitra tolotopoko.